dia andray tenin'Andriamanitra tsika zao a samy mifantoka daholo tsika tsirairay avy samy mivonona andray tenin'Andriamanitra samy mamono telefona raha mitady aneo ny telefona fa eto amin'ny fanatrehan'ny tompontsika samy mijery ny zanany mba ho endry tsara ary mba ao anatin'ny fanginana sy filaminantsika fa ny tompo dia tsy tompon'ny fikorontanana fa tompon'ny filaminana misaotra Jaona toko fahavalo io tantara Jaona toko fahavalo io a resaka be ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny jiosy io misy lesona tiany Jesosy omena asy anao androany ho asy ho anao soratsika ny tompo fa mameteny foana izy isan'andro mamoky antsika foana izy isan'andro a raha ny fisainan'ny olona raha ny herin'ny olona raha ny tanjaky ny olona dia tsy vita ny asa petraky ny tompo fa izy no manome hery izy no manome teny isan'andro ka voakasika tsika voaraitsika ny tenin'Andriamanitra manamasina sy mampitombo antsika isan'andro dia misy koa ny vaovao zay tonga dia ny eo a mitory amin'ny hafa ihany koa dia misarika ny hafa ihany koa fa ny zava-dehibe dia nitoerantsika ao amin'i Jesosy eto koa ataoko hoe malalaka ihany ny fotoana dia tehiteny amintsika hoe rehefa ny tompo miasa tsy misy masakana ary rehefa ny tompo miasa rehefa mandefa ny teniny izy zay tiany andefasana an'iny na aiza dia ampiasainy ny zavatra rehetrarehetra atongavany any amin'ny sitrapony ina tiako lazaina amin'izay tehiteny hoe ny teknôlôjia zany a rehefa apetraky ny tompo eo koa dia afaka ampiasainy hitoriana filazantsara nomeny tompo tsika le hoe radio miomana radio en ligne zay mandeha 24 heures sur 24 sy eto Madagasikara zay fa mandeha maneran'izao tontolo zao rehefa alefanao ny internet isaorana ny tompo zany fa ny tompo mikasika olona amin'ny alalan'ireny amin'ny site miomana eo amin'Andriamanitra ao amin'ny vidéo anatin'ny YouTube izay misy an'le toriteny rehetrarehetra sy le mandeha amin'ny télé dikasian'ny tompo ny olona marobe dia rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ohatr'izao zany tsika dia tsy tsika ihany no mihaino tsika mihaino en direct eto fa avy eo le vidéo mandeha koa en ligne zany amin'ny internet dia makasika olona maro dia misaotra tsika ny amin'ny fanohanantsika reto ambavaka sy amin'ny fanohanantsika ara-panahy zany miara-miompo amam-panahy fa io asan'ny fanahy zany le fitoriana ary betsaka ny fahavalo betsaka ny fanenjehana betsaka ny fanoherana betsaka ny zana-tsipika mirehatra lefa ny devoly betsaka ny fingapingana maro isan-karazany fa Jesosy Kristy noho ny fahasoavana dia mbola mampijoro sy mampitoetra izy ary te hisaotra ny tompontsika ny amin'izany no te hisaotra tsika ihany koa ny amin'izay hoe fanohanana mbavaka fanohanana ara-panahy fanohanana rabola fanaparitana tenin'Andriamanitra hisaorana ny tompo fa nisy fotoantsika ny nangataka hoe iza no hoe mety makany Majangana makaiza misy teo makany Ambanja sy Irabe Tuléar dia fa androany naterina le izy tany amin'le ny olona tato miaraka amintsika ny ampison'ila izy efa voatitra zany a Tsirabe Majanga Tuléar le Ambanja moa mbola tsy vita le DVD fa ho avy ihany zany hoe tsika tsirairay avy ireo manana asa apetraky ny tompo manana enohy tsara ny fanahy dia manoratra hoe inona ny tokony ataoko hiasana amafazana hitoriana ampianarana izarana ny tenin'Andriamanitra fa tsy mijanona eto le tenin'Andriamanitra eto ataoko hoe no ametrahan'ny tompo izarana fa miparitaka be ny tenin'Andriamanitra tamin'maly zao dia nisy ny antso tany États-Unis mandre le toriteny avy aty any Ohio etany Ohio hoe voakasiky ny tompo izy amin'le teny rehefa mifoha maraina izy dia mandray le teny mizara tenin'Andriamanitra zany fiasan'ny tompo hoe rehefa Jesosy miasa tsisy masakana fa mila manana finoantsika manana fiainam-bavaka manana fahamasinana ary me mandroso dia miaraba an'izay any Ohio zany amin'izao fotoana izao dia be da be any Brésil misy mandray tenin'Andriamanitra any Koweït any Dubai any Arabie Saoudite any
Jordanie aiza koa any amin'ny tany rehetrarehetra zany be da be mandray ten'Andriamanitra avy eto amin'ity le fitorintsika zao ty any Haïti, any Martinique, any aiza koa Portugal, Grèce, Italie, Belgique, dia any ao France ao moa be da be. Montpellier, Toulouse, Toulon, Moutier, Poitiers, Annecy, Metz, Mulhouse, any Val d'Oise, any Paris, any Bretagne sy ny maro samihafa dia ny eto Antananarivo sy manerana Madagasikara miasa ny tompo ary tsy misy masakany. Raha tsy Jesosy manao an'izany tsy zavatra mitranga fa izy no miasa ary te hampahery antsika tsirairay avy tena hoe mamporisika antsika tsirairay avy izay manana an Jesosy Jesosy ny fidy anao aza mitsikitsika ao tomoera tsara ao na manahoana ady na manahoana degré ny fitsapana sy ny fanenjehana na manahoana olana na manahoana inona zavatra sedraina na mahafinaritra na milamina be na mikorotana na manahirana Jesosy ny zava-dehibe Jesosy ny zava-dehibe io ny zava-dehibe dia tiana hoe tena tiana zaraina amintsika isan'andro dia ao amin'io Jaona toko fahavalo andininy fa raika amin'ny telopolo hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo famarinana goavana be zany lazainy Jesosy zany raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina anafaka anareo tsy ho andevo ty tantarany Jaona toko fahavalo ty dia zao avy any jiosy tonga dia maika be hoe ty vehivavy ty tratrany jangajanga ndao entiny eo anatrehan'i Jesosy ty zao ny lazay Mosesy ny olona njangajanga toraham-bato ianao mpampianatra inona kosa ny ambaranao niondrika Jesosy tsy niteny nanoratra tamin'ny tany jery indray dia hoy Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo ary torahavato izy zay tsy nanota taminareo torahavato izy noho ny fieritreretany tao nisy nitoraka sa tsisy nitoraka satria samy natsapa hoe nanota daholy dia niala tsy kelikely tsisy toetsony azonareo mahatonga an'ilay teny hoe fialan jiosy hoe manao fialan jiosy tsy haiko efa misy mandreny zany fitenenana zany tsika gasy mpiteny zany hoe manao fialan jiosy fotsiny mialaala tsy kelikely nandeha arajokony reo arakarajokony arakarajany miala teo daholo tsisy hitany nalena nanao fialan jiosy ty tonga teo amin'ilay fitenenana Jesosy hoe ianao raha tsy nanota ary torahavato izy raha tsy nanota ianao tsy sanitoraka dia tonga avany Jesosy dia niteny hoe nakaiza daholo le nanameloka anao teo condamné à mort ianao tsisy dia hoy Jesosy hoe za koa tsy manameloka anao amin'izao sisy zao aza manota tsony nandeha teo amin'izay ny resaka dia nanambary Jesosy ny amin'ny maha-Andriamanitra azy milaza izy hoe izao talohan'ny Abrahama izao ny rahan'Andriamanitra izao manao ny asan'Andriamanitra dia be da be ny jiosy niaino azy teo dia avy eo nisy nino azy tamin'ny Jesosy ny tory-teny dia avy eo Jesosy niteny hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa fantatrareo marina nanafaka anareo tsy ho andevo tiana zaraina amintsika tsirairay avy tokoa dia zao maharita amin'ny tenin'Andriamanitra raha maharitra amin'ny teniko ianareo izy dia ho mpianatra tokoa ho fantatrareo marina nanafaka anareo tsy ho andevo raha raisitsika io tenin'Andriamanitra io dia misy teny anankitelo izay teny hoe lehibe mila raisitsika ny anankiray dia hoe maharitra ny anankiray teniko dia ny anankiray mpianatro reo telo reo zany ny ataoko hoe mot-clé na hoe teny manan-danja ao anatin'io filazany Jesosy io raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa maharitra teniko mpianatra zao ny zavatra misy raha vakitsika amin'ny teny frantsay izy dia zao si vous demeurez dans ma parole vous êtes na vous serez mes disciples amin'ny teny frantsay indray zany izy dia hoe demeurez ma parole disciple amin'ny anaran'i Jesosy mipetraka mangina amin'ny anaran'i Jesosy miaino tenin'Andriamanitra mandoalika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy rehetra mipetraka amin'ny anaran'i Jesosy izay fanelingelenana rehetra toerina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kely zany
Jesosy ny mpanjaka, zay fanahy manelingelina, zay fa manakorotana, zay fanahy manakotaba, ampanginina amin'ny anaran'i Jesosy, mipetraka amin'ny anaran'i Jesosy. Mifantoha tsara, tomoera tsara, manana fiainam-bavaka, manana fiainam-panahy, fa ny devoly tsy faly rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia nitady afisy korotanana sy vavarim-barianana sy torimaso eo anatrehanao. Eritrereto hoe atim-panahy miasa ny fanahy amin'izao fotoana. Dia izay lazainy l'izy teo hoe si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Zavatra tena mila mipetraka amintsika dia izao. Ny atona ny rahan'i Jesosy ny mpianatra hitory ny filazantsara, ataovy inona hozy izy ny firenena rehetra? Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mpianatra ny ilaina. Amin'ny teny frantsay izy hoe disciple. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny atonga anao ho mpianatra Jesosy dia ny faharetanao ao amin'ny teniny. Ny atonga anao ho disciple dia ianao midemeure ao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Azafady fa asiko teny frantsay le izy, asiko teny malagasy fa misy indray morazona azy kokoa le izy. Dia disciple. Zao ny tena tiako lazaina amintsika tsirairay avy izay manatrika eto. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy ny goragora. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy ny goragora. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy ny kitotoa. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy ny antsoina hoe discipline. Jesosy rehefa tonga teto tany dia nametraka ny mpianatra dia natsoina hoe disciple. Ao amin'ny teny hoe disciple dia misy inona? Discipline. Inona ny dikany hoe discipline? Discipline dia hoe fifehezana fitsipika. Any am-pianarana dia misy ny hoe conseil de discipline. Miakatra kodisy na any am-piasana koa rehefa indiscipliné ianao. Indiscipliné zany tsy manaraka ny discipline. Dia ao amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity, ao amin'ny fanjakan'i Jesosy, sao dia veritsika fa tsisy discipline. Ao ny tena misy discipline. Ao amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy tena misy discipline. Vous serez mes disciples. Ny ao amin'ny hoe disciple misy hoe discipline. Aiza ho aiza tsika ao amin'ny discipline miaraka amin'ny Jesosy. Fa za rehefa nandinika tamin'ny herinandro dia manao fikarohana dia jereko fa le teny hoe kristianina ato anatin'ity baiboly ity. Ny teny hoe kristiana ao anatin'ity baiboly ity ao amin'ny testameta vaovao. Testameta vaovao ihany moa zany misy hoe kristiana. Intelo ihany hoe kristiana miverinao. Intelo ny teny hoe kristiana no miverinao. Fa no miverimberina dia hoe mpianatra. Mpianatra. Jesosy ara tsy namorona mihitsy hoe kristiana natao anaranareo. Tsy namorona zany Jesosy. Fa namorona zany dia ny jentilisa. Ny jentilisa ny namorona asan'ny apôstôly 2:10 nataony hoe reny kristianina. Ohatrany hoe petaka anarana le surnom. Dia natao hoe kristianina. Fa Jesosy tsy namorona kristianina. Intelo no miverina kristianina. Fa ny mpianatra najanoko ho fanisana. Be da be ny hoe mpianatra. Disciple izy amin'ny teny frantsay. Le mpianatra izy raha amin'ny teny malagasy ohatrany moramora hoe mpianatra, mianatra. Fotony le izy hoe mianatra. Fa amin'ny teny frantsay hoe disciple. Ny disciple be da be ao anaty baiboly. Tiako apetraka amintsika dia izao, ny kristianina dia goragora. Nisy kristianina dia tsisy fifehezan-tena. Ny kristianina dia tsisy tena hoe fahamatorana amin'ny fitoerana amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa niditra any fanjakan'ny lanitra dia lazaiko anao tsy kristianina miditra any, fa mpianatra miditra any. Disciple no era hiakatra amin'ny Jesosy eo amin'ny rahony lanitra. Disciple no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy kristianina. So mieritreritra fa hoe kristianina. Kristianina ve anao? Kristianina. Ina ma kristianina anao? Dadanay kristianina, dadabe anay kristianina. Zay efa taranaka kristianina e. Tsy zany dia davon'ny tompo. Fa be da be ny kristianina mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Be da be ny kristianina tsy manana fiainana mandrakizay. Be da be ny kristianina anarany fotsiny. Be da be ny kristianina tsy nateraka indray. Be da be ny kristianina tsy manana famonjena. Be da be ny kristianina tsy manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Satria tsy mpianatra. Tsy azo ekena ho mpianatra. Eto androany fanontaniana, ianao kristianina sa mpianatra? Fa mpianatra dia davin'i Jesosy. Ny ahatonga anao ho mpianatra nefa dia ianao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Demeure. Zatra mampalahelo eto Madagasikara eto. Za malahelo mihitsy an'ity Madagasikara ity. Fa eto Madagasikara eto
mialatsiny am'laza za indiscipliné tsisy discipline eto samy manao ny ataony daholy fa milaza nefa fa kristianina tsy mamely an'izaniza raha mitory tsy mivize an'izaniza raha mitory fa te hametraka fotsiny hoe aiza le discipline ozy ny teny frantsay hoe aloha tsy ataoko teny frantsay sao de be loatra ohatra ny saka sy totozy ny mpivarotra sy ny commune ao Analakely efa mipetraka zao fa tsy azo ivarotana eto tsy azo ipetrahana eto mbola mivarotra ihany aiza le discipline amin'ny maha discipline tsotra fotsiny zany tiako lazaina ny akamaroany reo nefa de mivavaka makany am-piangonana fa rehefa miteny hoe tsy azo ivarotana eo zay discipline tsy tokony mivarotra eo tsisy resaka politika zany hoe ianao politika zao na atoko politika zao na atoko inona misy efa eo amin'ny tambona eo am-baravarana efa miteny hoe tsy azo ivarotana eo eo ambany eo nefa mbola misy mivarotra eny fa ka tsy vakianao isoratra hoe tsy azo ivarotana eo aiza ny discipline atsika tsisy discipline de rehefa roana enjehana de lasa mitsoka de rehefa aveo indray tsy hitandray ny mpanesika de indray fa mipotra vany aiza ny ampandroso an'le firenena ianao ao anaty indiscipline tsy discipliné mampahatra Madagasikara ny anankiray le tamin'ny heriny hoe manino kamo ny akamarony de ny anankiray tsisy discipline rehefa ny akamona no mipetraka ary rehefa ny discipline no tsisy zavatra mandeha eo lazaiko anareo zany tsisy zavatra mandeha eo zavatra tia nazaraina amintsika zany mba isy discipline amin'ny akapobe antsika ny a de teneko foana ny zanako rehefa mandeha eny ambony tomobily aza ririny eny an-dalana eny aza riny eny an-dalana eny ny fako nareo asivo arina sase ao anaty tomobile de aprimo anaty arina sase rehefa tonga any an-trano de arina any anaty fanaripako na rehefa misy fanaripako eny an-dalana de ario any anaty fanaripako mba discipliné fa tsy tonga eny de aririny eny fotsiny le fako etrareo teo ao an-tranonao io e de aza ririny eny le fako lasa ohatrany hoe lasa mametraka éducation civique aminareo ve za fa tiako apetraka mihitsy zany hoe mandrarandraraka fako eny an-dalana eny tsy mety angono no fako terizo ny fako sika zao raha miaraka eto jereo ny zanatsika aza vela manarinary hoditra kondro sy fonina biscuit fonina kakapigeon hoe misy fanaripako de aloha any fanaripako mipetraka manomboka eto amintsika ny discipline ato amin'ny trano jereo tsy aririna eny ny zavatra discipline mametraka discipline halleloja mila discipline na fiainana tsotra fotsiny am'izao ary fa zay tsy mampandroso zay tsy mampandeha discipline miaraka amin' Jesosy manana discipline tsika hivavaka rehefa te hivavaka de hivavaka rehefa tsy te hivavaka de tsy mivavaka tsy eto ny tiako tenenina hoe maketo fa le mivavaka any trano sy mivavaka ao mihitsy ny tiako tenenina fa tsy eto rehefa te hamaky baiboly de mamaky rehefa tsy te hamaky de tsy mamaky ataova ohatra zany ny fisakafoananao sy ny fivavahanao tsy misakafoana fotsiny maraina misy misakafo maraina de efa mangovotra ny folo misy tsy matody amin'ny 12 fa tsy maintsy misakafo nefa le fiainam-panahintsika tsisy discipline misy herinaro tsy manokatra baiboly mihitsy misy tsy manana fiainam-bavaka mihitsy misy tsy mivavaka mihitsy normal be anao raha lavo avy eo normal be anao raha tsy mirehatra normal be anao raha tsy mafana normal be anao raha tsy manana fandresena ny fahotana ny antony andresena fahotana mandray baiboly mandinika any ao mivavaka tsy ataonao normal be ohatrany hoe olona mena fanafody tsy misy discipliné mihinana fanafody tsisy fanasitrana hitanao eo tsisy fanasitrana hitanao eo rafitra mipetraka azafady fa mbola miteny ny trottoir tsy varotana eny amin'ny trottoir mivarotra trottoir zany nge fandehanan'ny olona aizy tsika malagasy amin'ny fiainana fankatoavana ten'Andriamanitra milaza tsika fa kristianina milaza tsika fa vahoaka kristianina nefa tsika tsy discipliné discipline tokony hipetraka rafitra tokony arahana ao amin'ny fokotaninao ao tsy arahanao mila mieritreritsika tsirairay avy reo aiza ho aiza sika amin'ny fiainantsika fiarahamonina fiainantsika isanandro mba misy discipline ve fiarahantsika miaraka amin'i Jesosy misy discipline ve eritrereto ny discipline na tsy haiko mpanao foty
matoa le olona manao foty malaza mihoatra amin'ny mpanao foty rehetrarehetra misy inona atao disiplinina. matoa ny mpiazakazaka be da be fa misy ray misongadina foana eo mampisongadina an'iny a disiplinina. na inona zany sport ataon'ny olona anankiray ka rehefa izy no misongadina mihoatra nohony rehetrarehetra zay misy disiplinina ao. disiplinina am'resaka sakafo mety hoe tsy mihina-tsakay, disiplinina am'resaka toe-batana tsy miary tory, disiplinina am'resaka sakafo misy tandremana, disiplinina am'resaka fitondran-tena misy tandremana. ampianarina zany zavatra rehetra zany tsika amin'ny zava-panahy mila disiplinina koa ny fiainam-panahy raha ianao ka tena hoe te hiditra ny fanjakany lanitra ary iken Jesosy. ny atonga n'io disiplinina io tonga nefa de maninona ty tenin'Andriamanitra ty no alaina ary mila maharitra amin'le tenin'Andriamanitra na hoe demeurer mitoetra ao amin'le tenin'Andriamanitra. fa be da be nge tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra de rehefa tsy mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mpianatra ary rehefa tsy mpianatra dia tsy mahalala marina ary rehefa tsy mahalala marina dia andevo. averina le tenin'Andriamanitra raha maharitra amin'ny teniko ianareo a dia ho mpianatra tokoa ho fantatrareo marina na afaka anareo tsy ho andevo. raha vadika zany io amin'ny fiteny negatifa dia hoe raha tsy maharitra amin'ny teniko ianareo dia tsy ho mpianatra tsy ho fantatrareo marina dia mbola ho andevo ihany nareo. no hoe maharitra tsy miova ny dikan'izay. le hoe demeurer amin'ny teny frantsay a dia misy karazany telo. raha am'resaka toerana dia hoe toeram-ponenan'ny olona anankiray ao ny demeurany mipetraka ao izy ianina demeure olo zao any hoe ao ny tranony ao mihitsy izy no mipetraka. ny demeurer a dia miresaka état tsy miova. ohatra hoe napetraka teto le fromage tsy miova misy izy fa ny demeurer amin'ny fahatsarany foana tsy miova zany le état. le toerana tsy miova dikan'izay tsy miova amin'le tenin'Andriamanitra mipetraka ao amin'le tenin'Andriamanitra foana ary miverina amin'le inona le voasoratra ao anatin'ny baiboly. halleloja. miverina amin'le voasoratra atao anatin'ny baiboly. ianao nge raha vohatra ianao ka tsy mitoetra tsara rehefa tsy mitoetra tsara ianao zay a me miala amin'ity tenin'Andriamanitra ty ianao zay ary me milamila sitraka aman'olona ianao zay. rehefa nilatsaka ny fanamasina dia zao ny zavatra nisy nitory-teny Petera sy Jakoba. tory-teny tsy tory-teny ihany fa nisy fanasitranana. rehefa sitrana le olona nialona ny sadoseo, nialona ny siniodrona, nialona ny mpanorad-dalàna. rehefa nialona ireo dia izy hoe tsy ilaina mitoritory an'izany Jesosy zany tsononareo. tsy ilaina mitoritory an'izany Jesosy zany tsononareo. rehefa avy nytenenana izay izy dia ahoana navaliny ozy izy hoe tsara ao nareo mason'Andriamanitra raha naiky ianareo izay mihoatra no Andriamanitra fa izay tsy maintsy milaza zay rehetrarehetra renay. asan'ny apôstôly a toko fa 4 le hoe fitoerana zany tena tia nazaraina amintsika zao ohatra ny ahoana ary zay mitoetra zay. asan'ny apôstôly a toko fa 4:7 dia zao ny voasoratra fa Petera sy Jaona namaly azy ka nanao hoe tsara ao nareo na marina eo mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. mafika nge zany teny zany tapa-kevitra nge ny olona miteny an'izany olona mitoetra ny olona miteny an'izany zany ny olona mitoetra. halleloja. olona ohatran'izany dia davin' Jesosy amin'izao fotoana mitady olona mitoetra tsara Jesosy tsy mila sitraka aman'olona tsy mitady marimaritra iraisana aman'olona fa efa nirarana izy. ozy izy ny 9:20 ary ny antso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na ampianatra amin'ny anaran'i Jesosy itsony. ny antso izy dia nandrara tsy hiteny na
ampianatra amin'ny anaran'i Jesosy. Izy io miantso sy mandrary io olona manam-pahefana ane zany e. Olona tompon'ny fahefana sy manapako amin'ny resaka fivavahana ke zany e. De tonga de niteny tandro Paoly fotsiny hoe zay mitory an'io Jesosy io. Fa ozy Paoly azafady i Petera sy Jaona hoe tsara anareo mason'Andriamanitra, tsara anareo mason'Andriamanitra na tsy ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra, fa izay tsy maintsy milaza zay zavatra hitanay. Mila fijoroana le tenin'Andriamanitra, mila fitoerana amin'le fahamarinana le tenin'Andriamanitra. Mola ntoy io tantara io avy eo fa kio indray ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5. Asan'ny apôstôly toko 5 andinina fa 7. Asan'ny apôstôly toko 5 andinina fa 7. Fa Petera sy ny apôstôly namalaka nanao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Raha te ho disciple ianao, mpianatra le ekeny Jesosy, tsara anareo mason'Andriamanitra na mety na tsy, fa zay tsy maintsy milaza zay lazainy zavatra hitanay sy renay. Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Zay ny atao hoe disciple. Mazava amintsika ve? Tsy moro zany. Tsy moro zany fa lazaiko anao. Fa zay ny apetraka Jesosy. Tsy niteny mihitsy ry Petera sy ry Jakoba hoe tena aleo zany fa tena hogadrain'ny zalany ndray ngamba na ho karavasiny indray raha mitory an'ity Jesosy ity. Aleo mandeha milamindamina ihany tsika. Aleo tsy de mitory an'izany Jesosy zany ntsony a. Aleo alamindamina fa ohatrany efa voarara. Fa na ny rarahany izy, na ny feheziny izy, tsy maintsy manambara zay lazainay izy. Raha mitoetra ao amin'ny teniko nareo a, de ho mpianatra tokoa. Zay fahamarinana rehetra efa voarainao. Zay resaka momba fahamasinana, resaka momba ny tahotra an'Andriamanitra, resaka momba ny tsy fiaroarona amin'ny ratsy, resaka momba ny tsy firaisana tsokombakomba amin'izao tontolo zao sy amin'ny maiza, ampiarinao ve zany. Fa hafa ny mahalala tenin'Andriamanitra ataon-doha, de hafa ny mampitoetra ny oam-po sy mampiatra azy. Discipline. Fa kio indray any amin'ny Matthieu toko 5 Luka toko 4. Luka toko 4 andininy fa 5. Ary ny anankiray tamin'izay niara-mipetraka ny hinana taminy dia nandray izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza tamin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra zao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa mividy tany aho ka tsy maintsy mandeha izaha azy. Masiny ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray, efa nividy 10 aho ka andeha hamatatra azy. Masiny ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho koa amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony zany dia tezitra ny tompotrano. Tezitra ny tompotrano. Misy fialana teo. Vita ny fanasana, nasaina ianao gratuit ny zavatra saina andehananao fa tsy hoe tividiombe, fa gratuit endao fa vita ny fanasana. Dia natakalony, inona nanakalozany azy? Natakalony tany, natakalony omby, natangalony vady. Tsy hoe ratsy ny tany, tsy hoe ratsy ny omby, tsy hoe ratsy ny vady, fa tsy tao amin'ilay fotoana nilan'ny tompo azy, fa nilain'ny tompo avelao le tany, avelao le omby, vadinao afaka hiara entinao amin'le fisakafoanana. Afaka natao ke zany. Tsy nitsoka akory nge le tany, tsy nitsoka akory le omby fa tao ihany reo. Fa indraindray le priorité amin'le hoe zava-panahy tsy rarahin'ny olona. Fa raha zavatra ny tany dia mamaky azy, mahafinaritra zany omby zany, avelao aloha eo ny cellule de prière.
aloha aloha eo mivavaka aloha aloha eo te mbo mazava mahafinaritra ijery omby folo vita ny tompo indray mandeha tonga dia mandatsaka varatra amin'iny omby folo iny tapitra teo momba anao ny omby mahamaiky anao ny tompo nge mameny zavatra rehetra ho anao e so atakalonao ny zavatra rehetra ny tompo aiza ny disiplinina anao amin'ny fiainam-panahy sy amin'ny fiarahana amin'i Jesosy ny tompo mame fahafahana mame moyen mame matériel anao indraindray le moyen matériel atakalonao Jesosy dia reny ny mamaiky anao tompo amindra fo amiko sy aminao tsy ilainy Jesosy ny olona sahala amin'izany tsy discipliné tsy disciple fa maika amin'ny zavatra tsy mampandroso maika amin'ny zavatra tsy essentiel maika amin'ny zavatra tsy ara-panahy afaka nataonao ny jery omby avy eo rehefa vita le sakafo marina sa diso afaka nataonao ny inona moa le anankiray tany afaka nataonao ny jery tany rehefa avy eo rehefa vita le sakafo averiko tsara amintsika nandositra ve le tany raha ohatra ka nandeha sakafo aloha nandositra ve le omby raha fatorana tsara dia najanona tao aloha dia nandeha namozy an'le sakafo nandositra indraindray tsika adinitsika le essentiel miara-mivavaka lasa indraindray mialatsiny amin'ny miteny aza indraindray vidanza tobile mamaky atsika fiarahana mivavaka miaraka amin'ny tompo tsy mamaky atsika fa ny anamboatra tobile mamaky atsika mandositra ka i tobile io afaka mpanamboarina io amin'ny fotoana mamety azy mivavaka tokony arahana aloha tokony arahanao ny fiarahana mandinika tenin'Andriamanitra aloha tokony arahanao fiarahana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra aloha tokony arahanao avy eo iny amboarin'ny tompo asiana fotoana manaraka fa indraindray lasa mandefitra ny tompo amintsika indraindray tsika tsy discipliné satria tsika angamba matsapa an'le hoe libre ao amin'i Jesosy zay efa nentin' Jesosy amin'ny fahafahany zany na manao vidanza ary za miaraka amin'i Jesosy zany na manao mampanamboatra ty tômobily ty Jesosy atao amiko foana eny ao Jesosy fa any ve nytiany Jesosy alehanao voalohany indrindra zay ve nytiany Jesosy ataonao inga miaraka aminao foana Jesosy nahatory ao an-trano ianao fa indraindray lasa fiarahana le izy hoe za raha tsy miaraka aminareo rengesy Jesosy atao amiko foana tsara Jesosy atao amiko foana aizany discipline mandresy fahotana ve mandeha amin'ny famasinana ve mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve fa indraindray lasa excuse le izy hoe za ao amin'i Jesosy foana fa io rehefa mitoe betsaka ngera lasaina vavy ny komba ho avy sa miteny anao za betsaka ny fitsapana betsaka ny ady betsaka ny fizahan-tehitra ho avy ka raha tsy discipliné anao fo zavatra kely tsisy atorariana potra ny devoly dia lavo ianao KO satria tsisy discipline raha vao tsy discipliné anao amin'ny vavaka sy amin'ny tenin'Andriamanitra na ty tavoangy tya zafady fa raisiko mipetraka eto dia efa malavo anao hoe io ve io tavoangy io no mipetraka ato no nametrahana an'io fa tsy eo tsinona le fiainam-panahy dia zavatra kely tsisy dikany ao an-trano volany lasa mipetraka eto lasa mipetraka ato dia iny dia efa malavo anao satria ianao tsy discipliné amin'ny fiainam-bavaka irika kely fotsiny dia hidirany devoly halavonanao satria tsy discipliné tsy ao le tenin'Andriamanitra tsy ao le vavaka fa manadino an'izany amin'ny zavatra hafa raha lasy anabavy discipline ao amin'i Jesosy zava-dehibe mila mitoetra ao amin'i Jesosy mila matotra ny fiainam-panahy mila fiombonam-panahy mila fandrosoana ao amin'i Jesosy fa aza mba goragora ao amin'i Jesosy aza mba manao gaboraraka fa ny gaboraraka zany tsy ahitanao qualité zany fa raha te hanana qualité ianao misy discipline ao zany lazaiko antsika misy discipline ao misy fifezatenao misy zavatra mila lavinao amen ny discipline mila malala priorité ny disciple inona ny priorité dia hoe lahara-pahamehana inona lahara-pahamehana fa indraindray lahara-pahamehantsika diso rehefa diso ny lahara-pahamehantsika ratsy ny fiatraikany iny diso fisafidiana lahara-pahamehana ianao indraindray zavatra tsy mamaky an' Jesosy mamaky anao indraindray zavatra tsy maharototra an' Jesosy maharototra anao zany hoe atao am'le atao anaty mihitsy zany tsisy etaeta sy firetam-po ao amin'i Jesosy fa lasa tena hoe zay izy mazava amintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany tena miteny amintsika ny tompo mba discipliné ao amin'i Jesosy mba tena mitoetra ao amin'le tenin'Andriamanitra amboniny zay rehetrarehetra zay ny disciple dia tia an' Jesosy mihoatra noho ny zavatra rehetra fa kio ihany Luka 4:12
Luka 7:10 le teo ihany mbola nisy toyany io zao lazainy 2:20 Luka 7:20 2:20 raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy na ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny eny ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy tsy azo ekena ho mpianatro izy averiko le teny teo raha misy manaraka ka tsy mankahala ny ray sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahany sy ny anabaviny eny na ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy teo mpianatra Jesosy vainao tsy miteny hoe ankalao ny vadinao na hoe ankalao ny zanakao na ankalao ny zokinao sy ny zandrinao fa nytiany le izy tenenina dia hoe aoka Jesosy ho ambony noho ny rehetra ireny halleloia aoko Jesosy ambony noho ny reny rehetra ireny discipline fa zay nge zay le izy teo teneny Jesosy mihitsy tsy asiako ady hevitra io fa zay ny lazainy Jesosy ianao ve vadinao ve tianao noho ny fitiavanao ahy ozy Jesosy zanakao ve tianao noho ny fitiavanao ahy ny rainao ve na reninao ve tianao noho ny fitiavanao ahy dia mazava tonga dia miteny Jesosy hoe tsy mpianatra anao raha izany tsy mpianatra anao raha izany Jesosy mahita ny toe-pontsika ary tsika tsy afaka mihatsara velatsia fa raha mbola miteny anao tena ohatra mivadiko aloha nydikino Jesosy dia ny tompony hamindra fomba hanamboarana an'izany fa ny ambony ny eo ambony dia Jesosy Kristy ambony zavatra rehetra ny olona nitoetra zany koa raha lasaina bavy dia lazaiko anao nisan'izany hoe Job zany nitoetra zany maty ny zanany maty ny biby fiompy maty zao rehetrarehetra zao izy tsy vitany hoe maty ny biby fiompy sy ny sisa izy koa narary hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia ny vadiny koa manampitrotraka avy eo inona koa teny vavabavaka ty mialahy ianao teo ozony Andriamanitra ozy izy mialahy ianao taminy fa inona lazainy Job ohatra ny fiteniny anankiray vehivavy adala ny fiteninao ohatra ny tenenin'ny Paoly Job mihitsy hoe adala koa ianao ty moso iavandra isika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa nitoetra hatrany Job tsy niala tamin'Andriamanitra izy na ny teny ara-vadiny hoe oka zay fivavahanao io Andriamanitra ny ekeny mihoatra noho ny vadiny dia hitanao ny fiafaran'ny Job avy eo mila manana faharetantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra mila manana fiorenana tsara tsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra problemantsika koa dia zao indraindray tsika mianatr'olona indraindray tsika mianatr'olona marina sady iso indraindray tsika matikena masolona marina sady iso dia rehefa matikena masolona tsika miena masolona dia apetrapetratsika ty dia rehefa apetrapetratsika ty dia mitady le marimaritra iraisantsika dia rehefa manao marimaritra iraisantsika dia ozy ny fanahy hoe malahelo fanamasina zangetsy za tsy miaina rery-tsony za miaina fitarihan'ny fanahy tsy izay tiako tsony ny atao fa zay tian'ny fanamasina tian'ny fanamasina ve zaho ary andrefana any no alehako rehefa tsy tian'ny fanamasina ho any atsinanana na ho tezitra amiko daholy ary zao tontolo zao ray manontolo fa rehefa ny fanamasina ny faly amiko dia zay ny zava-dehibe amiko zava-dehibe aminao ve zay nitory an'izao filazantsara zao ke lazaiko anareo fa tsy mory ny hoe miala amin'izao tontolo zao miala amin'ny fombafomba mpivavahana ny rainao zao no manohatra anao satria ianao tsy ao anatin'ny resaka rafidrafi-mpivavahana tsy ao anaty fombafomba mpivavahana tsy ao anaty resaka apetraky ny olona sy fombafomban'ny olona tsy dakoro intsony ny fanamasina ny amin'ny resaka vola ao am-piangonana akana vola isaky misy fotoana dia misy rakitra tatazana fa nga rehefa tonga ao zany dia andoha vola foana tsy araka baiboly zany tsy dakoro intsony ny fanamasina hoe batisa zazakely atao batisa tsy ara baiboly zany tsy dakoro intsony ny fanamasina ny amin'ny hoe resaka tsy mitory fibebahana tsy mitory fahamasinana tsy mitory ny azo fizaliana tsy mitory ny tahotra an'Andriamanitra ka na ray aman-dreny ary ianao na zoky ary ianao rehefa tsy mety ny fanamasina tsy afaka mandahan'izay ny fanamasina ny mila ekeko voalohany dia tsy maintsy manaiky ahako satria izay ny tiany ny fanamasina atao fa raha ohatra ka menamenatra sy matimatikena maso dia tsy nisy zao fitoriana zao dia tsy nisy ny fitoriana tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany fa ny tompo rehefa miantso anao dia ny tompo no mitarika anao
Misy fotoana ianao vorina misy dia eo daholo ny fianakaviana ray manontolo. Iny ty fitoriana ataonareo ity. Iny zao ataonareo zao manintsika fiangonana. Iny zao ataonareo zao ohatra ny fanatika, drogué, sataniste, secte. Zany ny zavatra tenenina anao. Fa raha tsy mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, eny ary aloha zay arakaraka aminareo ty fa zay tsy ianao an'izany intsony. Mila mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Ozy Paoly ao anatin'ny Galatiana toko voalohany, olona vano ilaiko fitisan'Andriamanitra. Raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy. Indraindray antsika tsy te ho ratsy fihavanana. Indraindray antsika te ho mamy mioditra eo amin'ny olona rehetrarehetra. Dia manisy compromis maromaro iraisana. Zavatra efa tsy sitrapon'ny tompo atao, zavatra efa toerana tsy tian'ny tompo ale, fanao efa tsy tian'ny tompo atao, dia mola ale. Malahelo ny fanamasina. Tsy ao tsony ny fanamasina, tsy ao tsony le ositra. Olona valo ilaiko fitisan'Andriamanitra, raha mbola mila sitraka aman'olona tsy mpanompo ny Kristy, ivereo le tenin'Andriamanitra, ivereo le voasoratra ato. Fa na iady aminao ara ny olona, na dia hitomany ara ny olona, na dia arary fo ara ny olona, rehefa Jesosy no miteny hoe tsia, tsy atao, tsy ale, dia manao ny tenin'i Jesosy ianao raha teo mpianatra Jesosy. Manaraka ny tenin'i Jesosy ianao raha teo mpianatra Jesosy. Fidiana lafo zany. Fidiana lafo zany lazaiko anao. Fa faly ny fanahy rehefa mitoetra ao ianao. Za lazaiko anareo taloha nomeny tompo famezam-pahasoavana amin'ny hira dia amin'ny fiderana. Misy fotoana miantso ny any amin'ny toeram-pivavahana. Andao mba hira ty aminay fa misy fiarahana amin'ny sakafo. Ianao fa manana an Jesosy amin'io. Dia andao ararotana le fiarahana amin'ny sakafo hitoriana an Jesosy. Fa mitory eo ianao hitanao mitsy hoe tsy ao tsy ao zany fanahy zany. Tsy faly ny fanahy amin'ny andehananao any. Ianao mihira, ny olona misakafo, ny olona mandindy, ny hiranao ary andizan'ny olona fotsiny. Na malahelo ny fanahy. Dia teny amoa za tamin'ny namana tamin'izay hoe za tsy ianao hirahira mpisakafoanan'olona zany intsony. Tsy ianao animation ana déjeuner ny antsoiny Jesosy aho. Tsy ianao animation ana sakafo ny antsoiny Jesosy aho. Fa hitory fibebahana tahotra an'Andriamanitra. Dia tsy natao tamin'izay vita izy dia najanona. Nisy indray fandroa mbola nandeha ihany. Dia ao anatin'le fisakafoanana misy an'le lavanty reny. Ohatra inona zao dia ianao sady mihira. Miala tao ozy ny fanahy. Miala tao. Tsy nanao intsony taorian'izay. Io zany misy fanahy masina mitoetra ao anatinao tsy izay tianao intsony. Raha ianao raha te hanana ny ositra, raha te handresy ny fahotana, raha te handresy fakapanahy, raha te hombany Jesosy eritrereto hoe aiza ny tokony alehanao sy ny tokony toeranao sy ny zavatra rehetra ataonao raha te homban'ny fanahy ianao. Fa ny fanahy miala aminao raha toa ianao mbola manao belotsy manaraka izay sitrapon'ny fanahy. Nisy fotoana nandeha nisy fitoriana izay indray natao. Izy moa zany hoe fitoriana foana any amin'ny reny toeram-pivavahana, rafim-pivavahana reny. Dia hoe fankalazana ny mpitory filazantsara. Nandeha tao. Endao andeha fa mba olona havana sy zoky reto dia endao andeha. Fa rehefa nandeha tao henonao misy hoe tsy hitamanao le fanahy, inona ny andehananao ao. Ny zavatra toerinao, ny zavatra ataon'olona ao, ianao anefa makao. Fanina koa olona mijery avy eo hoe fa le toriana ve tsy ampiarina. Rock évangélique. Teatehaka sy goragora tsisy discipline. Ozy ny fanahy miala tao. Dala mandeha, tsy vita akory le fotoana lasa zay nandeha. Naloana mividy goûter any ankizy any an-dalana dia mividy glasy dia mividy goûter. Tsy rehefa fivavahana io dia eken'Andriamanitra. Lazaiko antsika izany. Zava-panahy zavatra toriko amintsika eto. Tsy rehefa hoe kristianina io dia eken'i Jesosy. Fa raha kristianina masirasira, mifangaroaro amin'ny fahotana, mifangaroaro amin'ny fahaltonana, mbola iarahanao nefa miteny ny fanahy hoe miala ao, miala aminao koa ny fanahy. Dia tsy ho fitarihan'ny fanahy intsony ianao. Very le hafanana, very le fitiavana an Jesosy, very le fahamasinana. Anao ny safidy, anaiken'i Jesosy ianao sa tsy. Fa misy toerana tena tsy tian'ny fanahy andehanana intsony. Ny ahy moa mamonjy mariazy zany tsy mampazoto ahy intsony raha za manokana. Izay mivady mihitsy tsy mampazoto ahy. Satria ao amin'ny mariazy ny akamaroa ny hiran'izao tontolo izao, dian'izao tontolo izao. Dia ianao le mipetra-potsiny tsy manao ninninina eo verin'ny olona fa hoe tendrakanina fotsiny dia saikanina fotsiny. Za tsy te handiko, za tsy te hitsakanako, tsy tian'ny fanahy zany, za koa tsy tia raha teo. Mbola tsy nanana ny fanahy dia efa tsy tian'izany. Hoe andindy sy ananonaniny ery, ataonao manana ny fanahy masina ahoana mbola andihiran'izao tontolo izao.
fa ao aminao fanahy sa tsy ao sa ozy ianao mitena hoe nareo koa tsy mba akolona e nareo koa tsy mba olona mahafinaritra e ny fanahy masina ve ataonato ka ampanao noana foana zavatra zao tontolo zao mba jereo kely zany zavatra ohatr' zany a mahatonga ny fanahy malahelo ary miala dia tsy mampiasa anao mahery vaika antsony ny fanahy lazaiko amintsika zany indraindray tsika mandefindefitra fahotana mandefindefitra ny fomba zao tontolo zao tsy ao tsony ny fanahy tsy ao tsony le fitarihan'ny fanahy mampalahelo fa zao zany le fotoanan'le hoe fifangarona confusion tsy hitanao tsony hoe fa ahoana ary ty misy olona mitory ny filazantsara mitory ny fibebahana mitory ny tena hoe le tena jesosy ary tsy miaroaro ny fahotana zay tampoko ny izy mbola lasa miaraka am'le le ataoko hoe le mpamina ny santoka sy ny mpampianatra santoka ihany satria matikena masona menamenatra ny mihira toy ihany ny fitoriko mihira zany raha hoe mihira evangelika zany raha ny tena izy a tsisy fitoriana filazantsara ankiry zany fa rehefa mitory tsisy ny hira raha anaty baiboly ianao tsy mahita mihitsy hoe ny hira filazantsara mitory fa ny hitanao anaty baiboly dia fiderana ny hitanao anaty baiboly dia fiankofana azonareo fa ny fitoriana tonga dia nitory mivantana ry Paoly ry Jakoba ry Petera tonga dia nitory tsy hoe fitoriana ankira ny fitoriana ankira lasa vedétisme lasa misy star évangélique ny mpihira ny tena no indraindraina ny tena no deraina ny tena no hitan'olona dia lasa vedétisme le izy lasa fakana vola le izy ianao rapino ianao raha manana ny fanahy ianao raha hitoeran'ny fanahymasina raha mpianatra Jesosy tsy araka hira amin'izany olo zany ianao fa mitsoka satria manana ny fahamasinana ianao tsy araka hira itsy-kombakomba amin'ny ratsy marina sadiso sao dia miteniteny foana tsy miavonavony zany fa fanahymasina ao anaty a tsy mamelanao anaonao foana tsoa azontsika ve zany amarana ny teny koa ako a zao no lazaiko anareo e mafy ny ady e mafy ny fitsapana e mafy ny safidy apetraky ny tompo hoe anaiky ahy ianao sa hiaraka tsikombakomba amin'izao tontolo zao hiaraka iray tsikombakomba amin'ny fivavahana santoka fa ny zavatra diadavin'i Jesosy pura zavatra diadavin'i Jesosy tena mijoro na amoizana ny hainao ary zany nisy olona ao anaty baiboly ao telo lahy Sadraka sy Mesaka sy Abednego ny anarany io Sadraka sy Mesaka sy Abednego io dia zao rehefa vita le sarivongana 30 metre le sarivongana 3 metre à largeur ny tenenina hoe rehefa mandeha ny mozika miondrika eo daholo nareo miankohaka amin'io fa io no Andriamanitra izy telo lahy tsy nanaiky an'izay na tenin'ny mpanjaka ary zay na tenin'ny empereur ary zay ny empereur ave miteny dia tsy anaiky ianao ny mpanjaka ave miteny dia tsy anaiky ianao atapadoanao ne zany fa tsy nanaiky izy telo lahy satria izy nitoetra tato amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa naneno le mozika tsy niankohaka izy koa niankohaka eo izy nitoriana tary amin'izay izy any manam-pahefana ane zany ny tsika mety hoe vitsivitsy hoe ray aman-dreny izoky sy ny zany ny azy tena hoe ny empereur mavita mamono anao mihitsy ny antsona anao nentina tany izy telo lahy maninonareo tsy miankohaka amin'ity sarivongana ity zay anao izy dia tsy ankohaka amin'io mihitsy tsy ankohaka amin'io mihitsy zay fa Andriamanitra ay mamonjy anay amin'io sarivongana io ary raha tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra ay a zay tsy ankohaka eo zany ny olona mitoetra mba mitoera sala amin'izany tompoko dia tonga ny ady avy eo tonga ny fanenjehana avy eo tonga ny olana maro rehefa avy eo satria anao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria anao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy mitoetra ao anao a dia miafokafony ianao dia modimody ianao io fa manelo le zava-baneno a io le sarivongana dora angamba mody eo fotsiny tsy mijoro tsy mitoetra io fa maneno le sarivongana fa sarivongana moa tsy maneno io fa maneno ny mozika sy maro isan-karazany avy daholo ny olona miankohaka iny ianao fa tsy samy joro dao koa mba hoeto kely misy mahita ave izy Andriamanitra mahita anao mila mijoro anao raha te handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy eken'ny tompo rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia miala ianao dia tsy ataonao zany na tsy ho faly aminao ara ny olona moramora miteny an'izany eto fa mila atao zany ary rehefa manao an'izany ianao a hialalan'olona ianao e Jesosy raha lasaina bavy jerena Jesosy zany incompris ao anaty baiboly incompris zany tsy azon'ny olona ianao raha mbola azon'ny olona mieritrereta raha mbola micomprendre anao ny olona mieritrereta ianao zay
mbola ao miaraka aminy ianao zay fa rehefa ianao teny an'olo tsy azoko tsony nareo reto tsy azoko mihitsy ianao ty sady ho tenenin'olona rasy no aratsian'ny olona sy ilazany zavatra maro isan-karazany misaoran' Jesosy fa zay le tadiavin' Jesosy tsy tadiaviny zany fa tonga ho azy rehefa mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao teneny zao teny ratsy rehetra zao asiany teny marary asiany zao rehetrarehetra zao satria ianao mitoetra ao amin'le tenin'Andriamanitra ianao azagaga raha tsy raha alan'ny olona ianao azagaga raha tsy azon'ny olona ianao azagaga raha tsy matakatra tsy manaiky azy lazainao n'olona ohatr'izany Jesosy zay le izy raha baiboly ny tiako tenenina fa raha ny olona mbola mahazoazo anao tsisy kristianina passe-partout zany raha lasaina bavy tsisy mpianatra hoe passe-partout zany hoe mandeha ny kilalaka dia iny koa ianao fa kilalaka mandeha ny roka sy dansa zao toy zao dia iny koa ianao dia mandeha nay fivavahana dia ao koa ianao tsisy passe-partout zany fa rehefa ao am' Jesosy dia pure tsy miaroaro am'izao tontolo zao misy matsy any mpitory ataoko hoe mitory filazantsara-kira mandeha ny filazantsara-kira dia ao izy manajery izy mitory tsara izy manentana izy tonga indray nefa ny concours ny hira zao tontolo zao amin'ity resaka concours rehetra ty zay tsara feo rehetra zay mahay mira rehetra iny koa izy ao fa mitarika sy manao l'izy koa nefa tsy Jesosy ny derainao fa zavatra hafa dia iny koa izy fa hitanao mandeha indray fanokafana fotoam-baovao amin'ny fiangonana indray izy fa ao fa inona ny tena izy maramara masirasira ny tompo tsy mitady masirasira ny tompo tsy mitady maramara fa ny tompo pura miaraka aminy ianao tsy miaroaro am'izao tontolo zao tsy mpianatra passe-partout tsy client tsy kristianina passe-partout ka hoe afaka ataonao daholo ty rehetra ty zay koa le zay misy zao dia miaraka atondray zay dia miaraka atondray zay raha fivavahana andresahako anao raha resaka ara-panahy ndresahako aminao raha resaka fahamasina misy fetrany io satria le fanato tsy mety tsony le fanato misy fetrany io zay ny natonga ny Lota misaraka ny Abrahama nanafinahitra ary Lota tsy maintsy ny sarahana rehefa Andriamanitra no miteny rehefa nasaina ny aly Abrahama tao amin'ny oran kaldiana ny ala nisaraka tamin'ny ray aman-dreny nanafinahitra ny ray aman-dreny misaraka miala zany no atao hoe mpianatra misy fisarahana misy fialana haleloja zany ny atao hoe mpianatra zany ny atao hoe mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra fa aza manay kitikitian'ny olona sentiment nareo reto dia tsisy sentiment nareo reto dia tsisy fitiavana mihitsy nareo reto dia tsy micomprendre mihitsy rehefa miteny Jesosy hoe non tsy ianao tsy afaka anao oui rehefa miteny Jesosy hoe tsy mandeha dia ianao tsy mandeha rehefa miteny Jesosy hoe tsy atao dia ianao tsy manao haleloja na iza faly na iza tsy faly olona valo lako fitisa Andriamanitra olombelona valo lako fitisa Andriamanitra raha mbola mila sitraka manolona dia tsy mpanompo ny Kristy dia hiditra ny fanjakany lanitra ve ianao falina nge ny olona am'izao hoe satria miaroaro be le kristianina tsy hitantsony zay atao tsy fahatantsony zay atao satria kristianina ao am'izao tontolo zao amin'ny kristianina tsy hitantsony zay tokony atao satria tsy modely daholo zay mizara amin'ny tenin'Andriamanitra fa ohatra manao ny fomba n'izao tontolo zao tenin'Andriamanitra nefa dia milaza mihitsy aza manaraka ny fomba n'izao tontolo zao aza manao ny fanao n'izao tontolo zao haleloja mila fijoroana ao an' Jesosy ianao tsy miteny détail ahy eto fa teneko anao fotsiny hoe misy exemple maro afaka raisana fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra io raha lasaina bavy dia miala azo ve zany tena miteny amintsika misy zavatra raha lasaina bavy manelingelina anao amin'ny fiazakazahana elao hiazakazaka ve dia hitondra barda nefa mpiazakazaka eo amin'ny pista misy zavatra tsy ilaina ataoko hoe zavatra tsy vital zay ny lazaina azy zavatra tsy amanaina raha elana tsy mampaninina anao tsy mahafaty anao anisan'izany ohatra ny Facebook ara mampaninina anao mampandroso anao ve io ara-panahy mampitombo anao tsara ao am' Jesosy ve io mampitoetra tsara anao ve io inona ny tena mobile anao ao azafady fa tena tonga dia tsoroko dia teneniko dia zaraiko inona mobile anao ao inona zany no manosika anao andeha ao anao inona izy ijerinina anao zy inona fa raha mihaino ny fanahy dia betabe ny zavatra mampatory ao betabe ny zavatra mahavariana ao betabe ny zavatra mahasondrinana ao betabe ny zavatra kilalao sy
passe-temps, distraction, divertissement. Ianao fotsiny tsy hita eny amin'izao tontolo zao sisa fa ianao virtuel ianao ao. Zany hoe amin'ilay tontolo hafa ianao zany, tontolo efa planeta hafa zany io fa planeta afaka idiratsika. Dia ianao zany tsy hita ianao amin'ilay zao tontolo zao le tena le natura, le tena fizika, fa virtuel ianao miaraka ao. Io koa moa la Babylone io, mivoa tao Babylone. Mivoa tao Babylone, tsy mampandroso io, tsy mampandroso. Raha amiko aloha, tsy haiko, ianao mandoa leona atrehan Jesosy dia enoy. Misy ara manao Facebook miafina, tsy fantatry ny dada sy ny mamany. Tsy fantatry ny, tsy haiko ny zokiny sy zany hoe fa anarana afaka ramba damba samba lamma ny ataony anaranao, fa sary no ahitana azy ao hoe ty ihany. Miafokafony, tsy mandeha amin'ny mazava zany. Ny ary eo zanako ireo atoroko tsara mihitsy tsy midikiditra amin'ireny ndraiky izy. Tsy manao an'ireny fa tsy ilaitsika ireny. Tsy zavatra ilainao ao. Raha misy zavatra ilainao tenenao ny dada, zavatra davinao, zavatra tianao sy ampandroso anao. Fa misy zavatra amin'ny teny frantsay futile, distraction, tsy zavatra tsy ilaina. Ampatoriany devoly amin'ireny ianao. Ampankatsiahany devoly amin'ireny ianao. Ampahavarim-barianany amin'ireny ianao. Dia taraiky eo ianao. Ohatran'ny hitanareo le voromahery. Voromahery nahita ondry latsaka tanaty rano. Dia rehefa latsaka tanaty rano dia nidina le voromahery nihinana azy. Dia nitsatoka tsara teo amin'le voromahery, nitsatoka tsara teo amin'le ondry le voromahery, sady nihinana ihany. Dia variana nihinana teo, kay le rano efa me glasy. Rehefa ne glasy le rano, andeha hiakatra amin'izay tsy tafy hiakatra tsony. Fa voatazon'le glasy teo zany ny tongony. Variana tamin'le ondry teo, tsy fantany fa le andro efa me mangatsiaka. Raha lasy anabavy sao dia maivangy anao koa ianao. Efa tonga fampakarana, maneno ny trompetra, ianao mola taraiky ao anaty Facebook. Ianao mola taraiky amin'izao tontolo zao. Ianao mola taraiky ao amin'ny tontolo ny serasera, fitiavana izao tontolo zao sy ny sisa ao. Jesosy efa miantso anao hiakatra, tsy tafy hiakatra tsony efa mavesatra. Inona ny olona mampavesatra anao? Halleloja! Tiako be nareo. Ary fitiavako anareo ny ilazako ny famarinana. Fa raha tsy tiako anareo dia nataoko izay zavatra mahafinaritra sy zavatra mety mba faly anareo amin'any. Fa raha tezitra amiko anareo tsy maninona e. Tsy maninona. Fa Jesosy faly amiko. Fa inoko fa isaintsainareo dia jery aiza ty fiainam-panahiko ty. Fa azafady fa teneko amin'ny teny frantsay, bouffé amin'ny fotoananao io Facebook io. Bouffé, mihinana fotsiny fotoananao, fotoana tokony ivavahanao adinonao, fotoana tokony andraisanao ten'Andriamanitra adinonao, hoaniny io fotsiny ao fotoananao. Halleloja! Marina sa diso? Faly sa tsy faly? Tsy haiko e. Jesosy mamindra fo. Fa mila discipline raha lasiana. Mila discipline. Enoy ny fanahy. Raha tsy mety aminao le izy avereno. Dia aza raisina. Fa tsy nanaiky sadraka sy miasaka sy abediny ego latsaka tao anaty afo mirehatra. Na latsaka tao izy. Io tsy fanekenao an'izao tontolo zao io. Io tsy fanekenao ny Babylone io. Io tsy fanekenao ny rafidrafitra sy fombafomba sy ny fiangonana-dehibe sy fiangonana zokiny io. Andatsahananao anaty afo io. Fa vonona ianao sa tsy vonona. Fa nilazaiko anao, fa nilatsaka tao anaty afo reo fa gaga ny bokatiny zareo tao mandehandeha izy telo lahy. Mety nandindy zany izy tao hoe dia raha na ny tompo ankalazay na ny tompo ao anatin'le afo mamay. So dia matahotra ianao ankalain'olona, mamay io rangaha fa tsara miaraka amin'ny Jesosy. Tsy tian'olona, mamay io fa tsara miaraka amin'ny Jesosy. Tena holavon'ny olona, mamay io fa mandehandeha ianao miaraka ao. Ary io izay tsy olona telo ny tao, olona efatra ny tao. Olona efatra ny tao, tsy mandeha irery ianao rehefa lavon'ny olona. Tsy mandeha irery ianao rehefa ankalan'olona. Tsy mandeha irery ianao rehefa miodina sy miala zao tontolo zao. Fa Jesosy miaraka aminao. Halleloja! Dia raina tompo, ankalazao Jesosy. Fa mila mpianatra, mila manaiky an Jesosy. Olona vanolaiko fitisandriamanitra. Raha mila sitraka amin'olona tsy mpanompo Kristy. Aho sika ve zany. Tena 100% Jesosy. Tsy aloha 100% Jesosy. Io na 98% raha tsy tiany Jesosy. 100% Jesosy. Ny ilainy Jesosy zao dia mpianatra manoharina. Ino zany manoharina zany? Ny olona lasa ry daholo. Lasa ry daholo. Fianao lasa ry. À contre-courant. À contre-courant manohitra zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa manao zay sitrapon'Andriamanitra. Vonona ve ianao sa tsy? Manaiky ve ianao sa tsy? Fa ho mafy ny ady. Fa izao na tsy po izy tao anaty afo ndrehatry mipito mahery noho ny isan'andro.
fa nandehandeha izy tao. Vakio tsara io baiboly io, tsy manino tsy manino. Mahita olona anankitelo tsy manino tsy maninonao ao izy. Fa vakiko vangana teo zay, la zao ny akaikinao hoe tsy manino tsy maninona. Halleloja. Na inona ady eo e, na inona fitsapahana eo, na inona fanenjehana eo, na inona fanaratsiana eo, tsy manino tsy maninona. Amen. Mamay mandoro fa tsy manino tsy maninona. Tsy henonao le izy. Vao maika le izy mampangirangirana ny tarehy anao. Vao maika le izy mabogosy anao am' Jesosy. Vao maika le izy mahatsara tarehy anao am' Jesosy. Le afo alefan'ny tompo. Halleloja. Halleloja. Tsara ny tompo. Tiako Jesosy. Tsy haiko anao natian'i Jesosy. Fa tsy fantatro ndray zay zavatra hitranga eo manomboka amin'ny lasinainy. Fa zay zavatra torina eto dia zahan'ny tompo toetra manomboka lasinainy, manomboka lahady hariva ary. Misy fanenjehana, misy fitsapana, misy fizahan-toetra, misy fandavany olo. Tsy manino tsy maninona. Dao morikira tsy manino tsy maninona. Iza mana famezam-pahasoavana mamorikira. Tsy manino tsy maninona. Telonahy izy ny tao. Ny anankiray miaraka aminy mitahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy telonahy mifatotra amin'ny tanany. Tsy manino tsy maninona akory izy ao. Gaga Nebokadnezara. Ampiakaro aty ireo. Aleo ny Andriamanitra ireo ny tompony. Lazaiko anao. Mandahanao ny dadanao amin'ny voalohany, mandahanao ny mamanao amin'ny voalohany, mandahanao ny zokinao sy zandrinao amin'ny voalohany, fa amin'ny hafarano itonga eo. Tena alao le anareo fa le anareo no izy. Halleloja. Ny anaran'i Jesosy. Tena alao le anareo fa le anareo no izy. Jesosy Kristy. Amen. Halleloja. 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 Tsara Jesosy. Noho ianao no amonjena ny fianakaviana. Noho ianao no amonjena ny ankohonanao. Noho ianao no amonjena ny mpiara-miasa aminao. Halleloja. Amin'ny voalohany ireo mihodina aminao, fa amin'ny farany ireo verina dia manatona. Amen. Mino an'izany ve ianao? Amin'ny anaran'i Jesosy.